Amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena amin'izao taona 2024 izao dia nomariana manokana tamin'ny fananganan-tsaina izany teto amin'ny seranam-piaramanidin'Antananarivo dia misy ihany koa fanamboarana parka manokana ahafahan'ny ankizy milalao sy ahafahan'ny olona makaina eto amin'ny seranam-piaramanidina. Fanehoana fa seranam-piaramanidina ity toerana ity dia nisy fiaramanidina kely izay napetraka ahafahany besin'ny maro maka sary sy mijery azy akaiky. Nisorana avokoa ireo mpisampandrana rehetra izay nandray anjara tamin'ity hetsika ity ho fanamarinana ny fetim-pirenena malagasy.